Desunditurianao adinunao tanterakany fanahinao hoavisye hasady hoanao izay varina amin'izao tontolo izao kademisa ry havana malala rehetra amin'ny tompo manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Amen. Ya tonga hita amin'ny fizarana indray zany atsika anatin'ity volana ity dia agnaraka lohevitra vaovao. Dia ny hoe lohevitra tsika amin'ity volana ity zany fiverenana. Fiverenana amin'Andriamanitra. Zay zany no lohevitra tsika. Ka tononona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Amen. Isoragna manokana atsika nahatratra izao fotoana izao indray iarana eto ao anatin'ny fanompoanan'ny tompo. Isorana manokana koa ianareo mpagnaraka sy tapaka ity fandaharana ity ato amin'ny groupe fiomanana ao an-danitra. Isorana manokana koa ny ray aman-dreny izay namelanay hitondra ny fampianarana eto amin'ity andrana ity mba ho voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Amen. Ndao tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra mialohan'ny zavatra rehetra. Hivavaka tsika, Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masinao, mbola tsy mitsahatra misaotra midera manome voninahitra anao hatrany izahay noho ny fahatsaranao sy ny fahambonianao. Koa ankehitriny tompo midera anao izay manome voninahitra anao izahay. Ary atreo feno tompo izao fotoana izao mba ho voninahitry narinao ririany. Tompo mahatsiaro izay fa tsy tanteraka, tsy mendrika ary mangataka ny famelan-keloka avy aminao. Avao izay tompo mba olona vaovao mandrakariva iverinao amin'ny fahasoavanao, iverinao amin'ny famindramponao. Koa oka ny fananao masina hitarika any mandrakariva amin'izay rehetra atao eto ho voninahitry narinao Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay hitondrasantsika afatra ry havana dia araka tsika hitatsika amin'ny bokin'ny Zakaria. Zakaria toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Bokin'ny Zakaria toko voalohany andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Izay vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny volana fahavalo, tamin'ny taona faharoa nanjakany Dariosa no nahatongavany ny tenin'i Jehova tamin'ny Zakaria mpaminany. Zanaky Bereka, zanaky Odio, nanao hoe tezitra indrindra tamin'ny razanareo Jehova. Ko lazao aminy hoe izao no lazain'i Jehova tompony maro. Miverena amiko ianareo, hoy Jehova tompony maro, dia mba hiverina ho aminareo kosa aho, hoy Jehova tompony maro. Aza mba toy ny razanareo izay nantsoiny ny mpaminany fahiny hoe izao no lazain'i Jehova tompony maro. Miala amin'ny lalanareo ratsy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo nefa tsy nitandrina izy na niheno ahy, hoy Jehova tompony maro. Amen. Amen. Ya izay tenin'Andriamanitra zay ry havana no entitsika anakarana ny lohevitra izay nambara teo hoe fiverenana amin'Andriamanitra. Fiverenana amin'Andriamanitra. Anisan'ny contexte lehibe ity contexte ity milaza hoe fiverenana amin'Andriamanitra. Arasongadiny eo amin'ny andininy fahatelo mihitsy izany lohevitra izany. Miverena amiko ianareo, hoy Jehova tompony maro, dia mba hiverina aminareo koa kosa aho, hoy Jehova tompony maro.
ino ry havana no mahatonga an'Andriamanitra mandefa hiraka ampody ampiverina ny olona ao agnatin'izay fiverenana izay. Raha ny zava-misy ry havana atao agnatin'ny tantarany zanak'Israely dia Andriamanitra zany tsy miala amin'ny fanekena izay nataony tamin'ny zanak'Israely. Tsy miala amin'ny fanekena amin'ny olona olombofidiny, tsy miala amin'ny fanekena amin'ny olona tiany izy. Zay zany mampiavaka Andriamanitra, ary zay no mahatonga Andriamanitra mbala manao antsoavo amin'izany fiverenana amin'izany. Ka tamin'ny androny Zakaria, tamin'ny androny Zakaria mpaminany zany dia mbola mandefa mesazy ihany ny tompo, magniraka mitondra hafatra ihany ny tompo zany hoe ndao lazao amin'ny zanak'Israely, ndao lazao amin'ny olom-boafido, ndao lazao amin'ny olo tiako, miverena amiko mba hiverina aminy koa aho. Agnisan'ny zava-dehibe zany ry havana dia ny fitazona ny Andriamanitra sy ny olona ny fanekena. Ny fanekena, ny fifanekena irery ihany zany no ahafahan'ny olona mifampiverina amin'ny toerana tsara indrindra. Ahafahan'ny olona miverina amin'Andriamanitra mandrakariva nohon'ny amin'izay fanekena zay. Ny fanekena nefa zavatra tsara, zavatra sarobidy ary zavatra mitondra ny olona ao agnatin'ny fahasoavana sy fanambinana. Ary zay mahasarotry le fitenenana hoe le mivadika amin'ny fanekena. Ratsy zany le mivadika amin'ny fanekena. Fa Andriamanitra tsy nivadika amin'ny fanekena fa tena nisisika ary nizato le moyen ampiverenina ny olona izay tafasaraka aminazy nohon'izay fahotana zay. Ary zay zany maha-Andriamanitra azy tsy hitovizana amin'iza n'iza izay fanekena zay. Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanekena, Andriamanitra ny famonjena, Andriamanitra ny fitiavana. Ka anisan'ny zava-dehibe ry havatra ny lohevitra izay banjintsika amin'ity volana ity io, fiverenana amin'Andriamanitra. Fiverenana amin'Andriamanitra. Ka noho izany ry havana dia ahoana ary no ahafahantsika hiverina amin'Andriamanitra? Ahoana ary no ahafahantsika hiverina amin'Andriamanitra? Dia ny zavatra voalohany zany hojerentsika, ny olona miverina amin'Andriamanitra dia mihaino ny feo lazainy ny mpaminany, mihaino ny feo izay lazainy ny mpaminany. Zay zany nisan'ny olona voalohany miverina Andriamanitra, miverina amin'Andriamanitra. Zany hoe ny fiverenana amin'Andriamanitra tsy hoe miveriverina foana, fa tsy maintsy mihaino ny feon'ny mpaminany, satria Andriamanitra tsy miteny ny vantana tamin'ny zanak'Israely fa magniraka olona izy, mandefa olona izy milaza ny teniny amloana andro fiverenana. Ary hitantsika eto ry havana, tamin'ny andron'ny Mosesy, tamin'ny andron'ny Abrahama, tamin'ny andron'ny mpanompo maro samihafa, mandraka ty ziska ty amin'ny andron'ny Zakaria, dia nalefa koa Zakaria ny teny tamin'ny zanak'Israely hoe miverena amiko ianareo. Ka ny mpaminany zany no agnisan'ny zava-dehibe ahiran'Andriamanitra, hitondra mesazin'Andriamanitra, hitondra ny hafatr'Andriamanitra ao agnatin'izany fiverenana izany. Ka io zany ry havana no dingana voalohany tsy maintsy andalovan'olona hiverina amin'Andriamanitra dia mihaino feo, mihaino hafatr'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany. Ry havana, amin'izao fotoana zao koa tsika manana mpaminany. Tsy mpaminany Zakaria ihany zany no mpaminany farany, fa misy koa zany mpaminany eo aminao. Dia ireo ray aman-dreny pastora, ireo ray aman-dreny mpiandry, ireo ray aman-dreny diakona, ireo leader maro samihafa, ny mpitarika atsika maro samihafa, ireny nantsony hoe mpaminany iran'Andriamanitra, hitondra atsika ho any amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra. Mihaino feon'ny mpaminany.
mihaino feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany, zava-dehibe zany ry havana. Mitondra antsika ao anatin'ny fiverenana ny fihainoana ny tenin'Andriamanitra izay indesin'ireny mpaminan'Andriamanitra. Ko ala hoe ry havana, ny fandrenesanao ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony, amin'ny alalan'ny olona mitarika atsika, izany no fiverenana amin'Andriamanitra. Izany no antsoina hoe miverina amin'Andriamanitra, mandre ny feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany, amin'ny alalan'ny olona ny ran'Andriamanitra ho anao, ho atsika rehetra tsirairay avy. Isika rehetra samy manana vocation, samy manana olona ny ran'Andriamanitra ampiverina atsika ao anatin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Amen. Agnisan'ny zava-dehibe faharoa koa ry havana, tsy hoe mihaino ny feon'ny mpaminana, feon'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany ihany, fa ny olona miverina amin'Andriamanitra koa, miverina amin'ny tompo koa dia tsy manao trandraka an-tany mena, tsy manao trandraka an-tany mena. Zay zany ny olona miverina amin'Andriamanitra, zay zany ny olona miverina amin'ny tompo, tsy manao trandraka an-tany mena. Ny trandraka an-tany mena manko hoe volotany no arahany, volotany no rehefa mena ilay tany dia mena koa ilay trandraka, mainty ilay tany dia mainty koa ilay trandraka. Fambarany soratra masina eto amin'ny andininy fahaefatra eo nahitantsika an'izany. Aoka tsy ho tahaka ny nataon'ny razanareo fahiny no ataonareo ankehitriny. Zay zany no ambarany contexte. Dikany hoe tsy mila magnano tandraka, ny ray aman-dreny zany nanota dia tsy maintsy manota koa zany ny zanaka. Tsy zay. Fa ny fiverenana amin'Andriamanitra dia tsy manao trandraka an-tany mena, tsy manao trandraka an-tany mena. Ka agnisan'ny zava-dehibe ry havana ny fahafantara ny taranaka faramandimby, ny fahafantara antsika ankehitriny fa ireny zany no fahalemen'ny razam-bentsika, ireny zany no fahotan'ny razam-bentsika, dia tsy mba manao toy izany tsika. Zay koa zany no mesazy nalefan'Andriamanitra tamin'ny Zakaria mpaminany ho aty amin'ny zanak'Israely. Ry havana, tahaka izany koa tsika ankehitriny, tahaka izany koa tsika manana mpaminana tsika, manana olona mitondra hafatra tsika, aoka tsy mba hanao trandraka tany mena. Tsy izay nataony aloha eo ihany zao no atao. Magnoloana nino? Magnoloana ny zava-dratsy. Ny zava-dratsy zany tsy mba azo alentaka, tsy mba azo lovaina, fa ny zavatra tsara rery ihany, fa ny zavatra mitondra fahasoavana, mitondra fanambinana irery ihany no azo alentakana, fa tsy ny zavatra ratsy ao anatin'izay. Ary zany mahasarotin'Andriamanitra aza manao tahaka ny fanaon'ny razanareo. Ino manataon'ny razan'ny zanak'Israely? Voalohany zany andevy tany Ezipta izy, faharoa izy nanompo sampy ny zanak'Israely, nanompo sampy ny zanak'Israely. Tsy mety, ary zay mahatonga Andriamanitra magniraka ny Zakaria hoe lazao mba tsy hanao tahaka ny nataon'ny razana izy magnoloana ny fanatreny ahy. Tsy sitrak'Andriamanitra ry havana, tsy sitraky ny Jehova ry havana ny fanompoan-tsampy, ny fiviliana manao zavatra hafa, ny fandianana amin'ny zavatra hafa, tsy sitrak'Andriamanitra izany. Ary zany mahasarotina azy, ary zany mahatonga anazy magnano antsoavo, aoka tsy hanao tahaka ny fanaon'ny razanareo ianareo. Miverena amin'Andriamanitra ry havana, miverena amin'Andriamanitra ry havana, fa zava-dehibe tokoa ny fiverenantsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny tsy fanaovana ny trandraka an-tany mena izay. Tsy voatery hoe anao ratsy anao zay vao mitondra amin'ny fahasoavana, zay ry havana, fa ny fiverenana amin'Andriamanitra miala amin'ny fanaovana ratsy. Ny fiverenana amin'Andriamanitra mitondra atsika ho amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Magnano antsoavo amintsika ny tenin'Andriamanitra ankehitriny, miverena amin'Andriamanitra mba tsy ho tahaka ny trandraka an-tany mena atsika. Amen. Ny zavatra jerentsika koa fahatelo
Ny olona miverina amin'ny tompo na ny olona miverina amin'Andriamanitra dia miala amin'ny lalan-dratsy sy ny ratsy fanao. Miala amin'ny lalan-dratsy sy ny ratsy fanao. Zavatra anankiroa samihafa zay zavatra zay ry havana, lalan-dratsy sy ny ratsy fanao. Zany hoe misy zany no lalana alentsika ratsy, de misy koa zany fanaontsika ratsy. Samby ialagna aby zay zany olona miverina amin'ny tompo, miala amin'ny lalan-dratsy sy ny miala amin'ny ratsy fanao. Dika ny zavatra ratsy rehetra dia agnisan'Andriamanitra iverenana aminazy. Ny zavatra ratsy rehetra asan'Andriamanitra iverenana aminazy. Ka agnisan'ny zavatra voalohany iverenana amin'Andriamanitra zany dia miala amin'ny lalan-dratsy. Ny lalana nefa ry havana tsy maintsy omboana. Ny lalana nefa ry havana tsy maintsy misy eto agnivon'izao tontolo zao misy atsika ity. Ny lalana misy ankelakelan-tragno, ny lalana misy eny amin'ny fiarahamoniny. Fa saingy zao fantaro ny lalana zay alainao mba tsy ho lalan-dratsy. Fantaro ny lalana ombantsika mba tsy ho lalana misy fatiky, misy fakapanahy, misy fatezerin'Andriamanitra. Ka hiala amin'ny lalan-dratsy ny olona miverina amin'ny Jesosy, ny olona miverina amin'Andriamanitra. Ary tsy vita miala amin'ny lalan-dratsy fotsy fa miala koa amin'ny ratsy fanao. Ratsy fanao. Ratsy fanao. Miala amin'ny ratsy fanao. Izay zavatra zay ry havana midika fa izay zany fototra iverenantsika amin'Andriamanitra dia ny fialana amin'ny ratsy fanao. Ino mo natao hoe ratsy fanao? Ratsy fanao zany hoe le zavatra mahazatra zany. Zavatra mahazatra nefa izy tsy mahasoa fa ratsy. Tsy mahasoa nefa ratsy. Ohatra zao hoe miteny lenga mandrakariva. Miteny lenga ratsy fanao zany. Miteny lenga mandrakariva. Ohatra zao mifosafosa olona mandrakariva, ratsy fanao zany. Mifosafosa olona mandrakariva, ratsy fanao zany. Regna tsy hoe ratsy fanao. Marobe izy aratsika mety mahafantatra ny fahalementsika any, ratsy fanao. Miala amin'ireny, miala amin'ny ratsy fanao. Fanompoan-tsampy, ratsy fanao. Lalan-dratsy reny. Zany no agniran'Andriamanitra any mpaminany agniraka antsika hiala amin'ny lalan-dratsy sy ny ratsy fanao rehetra. Mitondra antsika ny tenin'Andriamanitra, miantso antsika ny tenin'Andriamanitra mba hiala amin'ny ratsy fanao sy ny lalan-dratsy. Miverena volahin'ny Tompo, miverena amiko ianareo mba hiverina aminareo koa aho. Ka agnisan'ny zava-dehibe iankina ny fiainam-piainantsika kristianina ny fiverenana amin'Andriamanitra. Ka andao ry havana, hiverina amin'Andriamanitra mandrakariva atsika. Fa zava-dehibe eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika kristianina ny fiverenana amin'Andriamanitra. Koa takaro ny fiainam-panahintsika, takaro ny fahavelomantsika mba tsy hoany amin'ny lalan-dratsy, mba tsy hoany amin'ny ratsy fanao, fa hiverina amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Amen. Agnisan'ny zava-dehibe koa, agnisan'ny zava-dehibe koa havana, ino ma ny tombontsoan'ny olona miverina amin'Andriamanitra? Inona ny tombontsoan'ny olona miverina amin'Andriamanitra? Agnisan'ny zavatra tsara ho fantanatin'izay ry havana, ny tombontsoan'ny olona miverina amin'Andriamanitra dia magnakaiky ilay tsara, miverina amin'ilay tsara. Zay zany no zava-dehibe fiverenana amin'Andriamanitra. Isika rehetra samy mahatsapa fa tsara Andriamanitra. Tsara Andriamanitra. Mahery Andriamanitra. Maharitra mandrakizay Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra miantso hoe miverena amiko, miverina aiza anao amin'izay fotoana zay? Miverina amin'ny zavatra tsara, miverina amin'Andriamanitra tsara. Ary zany no agnisan'ny zava-dehibe tombotsoa
amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra. Izany no tombotsoa lehibe amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra, miverina amin'ny toerana tsara. Misy ny fomba fitenintsika zay hoe, fomba fitenin'ny olona hoe miverin-dalana. Ahoana man ny olona miverin-dalana? Ahoana ny olona miverina amin'Andriamanitra? Hafa ny olona miverin-dalana, hafa ny olona miverina amin'Andriamanitra. Ka anisan'ny zava-dehibe tsy hitovizany miverin-dalana sy miverina amin'Andriamanitra. Ny olona miverin-dalana manamarika fa hoe tapidalakalia zany le olona miverin-dalana izy. Fa ny olona miverina amin'Andriamanitra tsy azo antsoina hoe tapidalakalia, fa ny olona miverina amin'Andriamanitra miverina amin'ny toerana misy azy, miverina amin'ny toeran'ny fahatsarana, miverina amin'ny toerany voninahitra. Zay zany le fiverenana amin'Andriamanitra. Ary zany no hita homana atsika, ary zany no ampianarana atsika ry havana, fa ny fiverenana amin'Andriamanitra dia fiverenana amin'ny toerana mendrika, toerana tsara. Fa tsy tahaka ny olona tapidalakalia, fa tsy tahaka ny olona tsy mahita izay atao intsony. Ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokin'ny Apokalipsy, zany no alpha sy omega. Andriamanitra zany no fiandohanana sy ny fiafarany. Rehefa ny olona anankiray zany nandeha niveriny ao amin'Andriamanitra, dia izy le Andriamanitra fiafarana, izy le Andriamanitra ny fiandohana. Ka magnano antsoava amintsika mihitsy Andriamanitra miverena, zany hoe ny endriky ny fiverenana amin'Andriamanitra ry havana tsy mitondra amin'ny fiemorana, tsy mitondra amin'ny fahakiviana, fa mitondra anao amin'ny toerana tsara tsara. Zay la fiverenana amin'Andriamanitra. Mitondra anao amin'ny toerana tsara, mitondra anao agnatin'ny fiadanam-po, fiadanan-tsaina, filaminan-tsaina, ny fiverenana amin'Andriamanitra. Vanim-potoana miavaka eo amin'ny fiainanantsika ity fampianarana ity, ity lohevitra zay banjintsika agnatin'ny volana ity ry havana, fiverenana amin'Andriamanitra. Vanim-potoana ampiavaka anao rehefa manao zany fiverenana amin'Andriamanitra zany tika, dia hiavaka anao, ahita ny fahatsara'Andriamanitra anao. Fa ny fiverenana amin'Andriamanitra dia fagnakekezana an'Andriamanitra. Fantaro ny toerana misy anao, fantaro ny toerana misy atsika, so dia fa manalavitra an'Andriamanitra. Ary zany no ambaran'ny Jesosy Kristy any amin'ny filazantsarany Jaona 5:20, izany voalohany koa izy, ianareo sampana, izay miray amiko mamoabe, fa izay misaraka amiko tsy mahay manao na ino na ino. Zany hoe ny fiverenana amin'ny fototro no hitondra fahasoavana, hitondra fanambinana, ny hitondra famokarana be dia be eo amin'ny fiainantsika. Tsy mila misaraka amin'Andriamanitra, tsy mila misaraka amin'ny fototro, tsy mila misaraka amin'ny voaloboka, fa zava-dehibe amin'Andriamanitra ny fifikirantsika aminazy, ny fiverenantsika aminazy mandrakarivo. Ka anisan'izay hitao amin'Andriamanitra atsika ry havana, hifikitra amin'Andriamanitra, ahatonga atsika hamoa be araka izay soratra masina zay. Ry havana, vanim-potoana fiverenana amin'Andriamanitra ny vanim-potoana fara. Vanim-potoana fiverenana amin'Andriamanitra ny vanim-potoana farany. Aza mieritreritra lalan-dratsy, aza mieritreritra lalan-kafa intsony, fa miverena amin'Andriamanitra. Tsy olona rehetra nefa afaka miverina amin'Andriamanitra, fa hoana? Fa ny olona mandre ny tenin'ny mpaminany, ny olona mandre ny tenin'Andriamanitra izay lazainy ny mpaminany, io ihany no afaka miverina amin'Andriamanitra. Mahazo tombony ianao, mahazo tombony itsika izay mpagnaraka ity pazy, izay mpagnaraka ity fandaharana ity, mahazo tombony ianao fa afaka miverina amin'Andriamanitra satria nagnino? Nandre ny tenin'ny mpaminany izay avy amin'Andriamanitra. Zay ry havana n'olona afaka miverina amin'Andriamanitra. Raha tsy ny olona mandre ny tenin'ny mpaminany, raha tsy ny olona mandre ny feon'Andriamanitra, tsy afaka miverina Andriamanitra. Ka tombotsoa ho anao, tombotsoa ho antsika
ny fandrenesantsika ny afatra Andriamanitra izay nentiny Zakaria teto miverena amiko ianareo mba hiverina aminareo koa. Ny fiverenana amin'Andriamanitra dia maneho fiombonan'aina aminazy indray mandeha, fiombonan'aina, fiombon-toerana aminazy. Ary zay nambaran'i Jesosy koa, izay toerako no itoeranareo. Rehefa miverina amin'ny Jesosy, rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona anankiray, dia miara-mitoetra ao amin'ny Jesosy ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ry havana, miantso antsika Andriamanitra, miantso antsika Andriamanitra hiverina aminy. Ary aoko tahaka ny zanakadala ny fiverenantsika amin'Andriamanitra. Iny tantaran'ny zanakadala iny ry havana tena anisan'ny mampangorakoraka ary mitondra ny olona maro ao anatin'izany fiverenana zay. Tsarovana zany tantaran'ny zanakadala ne. Zanakadala zay miala tao an-tragnon'ny ray aman-dreniny, nitondra ny fananany rehetra, nandany zany tany amin'ny filalaovan-dratsy ny fanao ratsy. Rehefa lany zany dia niatrika olana maro samihafa izy, niatrika mosary, niatrika olana maro samihafa. Dia teo izy nodiny saina, zaho izy maty mosara ty, zaho mijala ty. Nefa izy ny raiko manankanina be dia be. Ody aho, hiverina aho anatranony raiko. Ilaza amin'ny raiko hoe tsy mendrika natao zanako antsony aho, fa atao visan'ny mpanomponao. Dia nanenga izy, niverina izy. Ninona zany mahatonga ilay fiverenana? Inona zany no zava-dehibe ao anatin'ny fiverenany ty zanakadala ty? Izy niveriny, tsy niveritra amin'ny zavatra ratsy fa niveriny tamin'ny zavatra tsara. Rehefa hitan'ny ray aman-dreniny izy niverina, dia ray aman-dreniny nivola hoe raisitsika izy, vonona omby, asio kapa ny tongony, asio lamba ny melamba izy tafiny. Zay zany no fiverenana amin'Andriamanitra. Zay zany le fiverenana amin'ny toerana tsara, mamafa le ratsy rehetra. Vitatsika, vitan'olona ny fiverenana amin'Andriamanitra, ny fiverenana amin'ny tsara indrindra. Ko manainganao ny ten'Andriamanitra, manaingatsika ny ten'Andriamanitra mba hisaina ny fiverenana amin'Andriamanitra. Ny fiverenana amin'Andriamanitra rery andry havana atonga antsika ho tsara toerana eo anivon'ny fiarahamonana. Ny fiverenantsika amin'Andriamanitra rery andry havana atonga antsika ho tsara amirapiratra eo anivon'ny fianakaviana amin'ny ankohonana. Mety misy olona any miverina amin'ny zavatra nataony taloha nefa tsy mahazo. Fa ny fiverenana amin'Andriamanitra tahaka ny zanakadala mitondra fiainam-baovao, mitondra fivoana vaovao eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ary zany nampiavaka, ary zany no hitondrasana antsika ao anatin'izay tantaran'ny zanakadala zay, mba ho fiverenana amin'Andriamanitra dia hitondra fiainam-baovao ho anao sy ho antsika rehetra. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, vanim-potoana fiverenana amin'Andriamanitra izy. Amin'ny fotoany tsarotra tahaka izao, vanim-potoana ny fiverenana amin'Andriamanitra. Ary zany ny fampianaran'ny zanakadala. Amin'ny vanim-potoana sarotra natreny, tsy niezaka hanohy lalana izy, fa niveriny ao amin'ny rainy. Fantany fa any amin'ny rainy zany no zava-dehibe, any amin'ny rainy no misy zay rehetra tadiavina. Tahaka izany koa tsika eo anatren'Andriamanitra. Isika na dia nampiasa sainy, na dia nampiasa fahalalana maro samihafa, hagnano zao, hagnano ry, mety ho tapidalakale anao ry havana. Fa rehefa miverina amin'Andriamanitra isika, tsy mba ho tapidalakale fa ahita le fiainana mandrakizay. Zay zany ny fototry ny fiverenana amin'Andriamanitra dia ao anatin'ny fiainana mandrakizay. Ao anatin'ny fiainana mandrakizay no antoko ny fiverenana amin'Andriamanitra. Ko alahoe ry havana, miantso anao ny ten'Andriamanitra ankehitriny, mandida anao ny ten'Andriamanitra ankehitriny. Miverena amiko ianareo, mba ho verina aminareo koa aho.
tanteraka amin'izay zany le fanekena Andriamanitra aminao sy amintsika rehetra. Miverina amin'ny fanekena amin'izay zany atsika sy ianao. Efa nanao fanekena tamin'Andriamanitra ianao, tamin'ny alalan'ny batisy, tamin'ny alalan'ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo. Fanekena vaovao reny. Nefa mety misy fotoana anao mivily lalana, miverena amin'Andriamanitra, miverena amin'ny Jesosy Kristy. Fa ny fiverenantsika amin'ny Jesosy Kristy amin'Andriamanitra hitondra antsika agnatin'ny fiainam-baovao, fanao vaovao, toetra vaovao. Ary fantary havana raha mbola tsy manana zay toetra vaovao zany amintsika, raha tsy mbola tsy manana fandeferana vaovao zany tsika, dia mbola miala eo anaty an'Andriamanitra, mbola manalavitra an'Andriamanitra. Fa ny tombotsoa amin'ny fiverena amin'Andriamanitra dia fagnenkekezana an'Andriamanitra. Fa raha mitoetra eo amin'Andriamanitra mandrakariva, ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Fa ho antsika kosa ny fahaizana manety tena amin'ny fiverenana amin'Andriamanitra hitondra antsika agnatin'ny fiainana mandrakizay. Amen. Ndao antsika hivavaka ry havana. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao, misaotra anao tokoa zahay noho ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao, nazahoanao nizara ny teninao antsoavo amin'ny fiverenana ho an'ny zanak'Israely, ho an'ny kristianina ankehitriny, ho an'ny mpanaradianao. Ny tompona andraikitra maro samihafa eo ny fiangonana asainao mivery amin'ny, satria mety misy ny fahotana izay mampisaraka anay tahaka ny tany amin'ny andron'ny Adama sy Eva tao amin'ny Saedena, dia nisarany ny fahotana taminao Andriamanitra. Ko ankehitriny koa Tompo, mety misy koa izany fahotana zany mampisaraka anay aminao ka hitondra anay agnatin'ny tsy fambiazana. Ko indretra Tompo, misaotra ny amin'ny fampianaranao, misaotra amin'ny fanampianao, misaotra amin'ny fitiavanao, mamerina anay ho aty ambalanao, ho mamerina anay ho amin'ny fiainambe finoana kristianina. Tompo, misaotra mampianatra anay, misaotra ny amin'ny fitiavanao, ho apetraka am-pelantanao Tompo ny olona rehetra zay niheno izao fampianarana zao, ny olona rehetra zay niheno izao fandaharana zao, dia ho kasi ny herinao, kasi ny famindramponao, kasi ny fahasoavanao Andriamanitra, hiverina am-pifaliana zay, hiverina amin'ny finoana zay, hiverina amin'ny fanantenana, fa ao aminao rery ihany no fiandohan'ny zavatra rehetra, ao aminao rery ihany no hiafarany zavatra rehetra hitondra fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy. Amen. Amen. Eny ary havana dia manao antsoavo andray mandeha zany tenanay ho antsika izy rehetra magnaraka ity pazy ity, ndao mba samby partage atsika amin'izao fampianarana zao, mba tsy anao rery ihany no hiveriny ho any amin'ny fiainana mandrakizay, fa mba tahomy koa ny havanao, tahomy ny ankonanao, tahomy ny mpiara-miasa aminao, hiverina any amin'ny fiainana mandrakizay dia ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra zay miantso atsika miverina, miantso atsika hiverina amin'ny fiainana mandrakizay, miantso atsika miverina amin'ny zavatra maharitra mandrakizay. Ko ndao atsika samby partage arakasitrana manokana anao izay naharitra azy tamin'ny farany miainy teo, dia ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra, ho antsika kosa ny fiadanany. Amen.